vehivavy afaka amorofinao ianao, raha vehivavy afaka amorofinao ianao. Ry rahavavy, na inona fa nantainana iaretanao, na olana mitambesatra eo atsorikao ka mahatonga ny fiainanao tsy mety mitraka intsony, tonga ny fotoananao anafaka anao amorofinao Andriamanitra, anasitrana ny fiainanao izy amin'ny zavatra mampahory anao. Manasanao izahay eto amin'ny Eglise Évangélique Chaine ny sabotsy 1er avril amin'ny 2 ora etsy amin'ny fiangonana Chaine Tanjombato iarahanao amin'ny révérend Fara Andrianarivo. Fotoana natokana ho antsika vehivavy rehetra ity, tongava fa anafaka anao amorofinao rehetra Andriamanitra satria tsy lova izy, tsy mitory tsy misy pirofo izahay. Andeo averintsika tena any amin'ny voalohany mihitsy ny zavatra rehetra, any amin'ilay fototra mihitsy izay mitondra makany amin'ny fanafahana sy ny fiovana. Satria raha tsy tafapetraka izao resahako izao, mamelahy teny aminao, anairina ihany mitoy any tantara fa misaotra an'Andriamanitra fa tonga eto ianao. Tsy tena hoe matiantoka izay tonga rehefa avy eo, fa hoy hoe izy zavatra mety tsy ho hitany mihitsy ho an'ilay rehefa avy eo. Satria fototra ngezabe izao apetraka izao, apetraka ny tompo amintsika, ary mifamaritra amin'izao ny rehefa avy eo sy ny ho avintsika. Joela 7:7-10. Dia ny Mpanjaka 2:7-9. Ary ny fonareo ny triatriaro faza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, fa mamindra fo sy miantra izy, mahari-po sady be famindram-po, ary manenina ny amin'ny loza. Fandrao mba hanenina ihany izy ka amela fitahiana ao ariny. Dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehovah Andriamanitrareo. Mpanjaka 2:7-7 sy ny 9. Mpanjaka 2:7-7 sy ny 9. Ary noho ny afaka ny fito taona dia nody avy tany amin'ny tany Filistina raha vehivavy, ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary noho ny nanontanian'ny mpanjaka, 9, ary noho ny nanontanian'ny mpanjaka raha vehivavy dia nilaza, ary dia notendren'ny mpanjaka ny tandapa anankiray ka nomeny teny hoe avereno izay azy rehetra, ary onero ny vokatry ny tany rehetra hatramin'ny alany tamin'ny tany ka mandraka kehitriny. Lazao hoe amen. Alleluia. Amin'ity marain'ity dia tia metraka prinsipa angezabe anankiray. Ny atao hoe prinsipa dia fomba fanao fototra zay tsy azo ialana ary tsy azo ovana, ary manan-kery amin'ny zavatra rehetra ataonao, na inona, na ara-pahasalamana, na ara-pitiavana, na ara-bola, na amin'ny tokantrano, na amin'ny asa izay ataonao. Fomba fanao tahaka ny hoe raha ndera sy koa ohatra hoe raha anao fitantanana ianao ara-bola dia tsy maintsy mahay ianao tarehimarika. Zavatra tsy azo ialana zany fa tsy afaka hitantam-bola ianao nefa tsy mahay tarehimarika. Dia tahaka izay ihany koa hoe zao zavatra apetraka izao dia fomba fanao na hoe prinsipa zay tsy azo ialana raha mieritreritsika fiovana sy fanafahana eo amin'ny fiainantsika. Lazao hoe amen. Inona ilay prinsipa? Dia tantara ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka 2:7 dia milaza fa nisy vehivavy anankiray, izay vehivavy mpanan-karena izy tika, izay nisy fotoana Eglise tamin'ny fotoanandro nanamboarany trano dia nasiany fandriana sy fanaovan-jiro sy latabatra sy izay fanaka ilaina tao anatiny. Dia nipetraka tao amin'ny Eglise mpaminany sy ny geazy mpanompony nandritry ny fotoana lavalava. Dia izy no niahazy. Vehivavy nanana maizy azy ty vehivavy ty. Fa rehefa nisy mosary teo amin'ny tanin'ny Israely dia nanantsony Eglise izy hoe inona ny atao? Dia hoy Eglise hoe mandehana miala amin'ny tany. Dia lasa izy nandeha nifindra firenena, fa ny firenena nandehanany dia ny firenen'ny Filistina. Rehefa lasa tany izy nandritra ny 7 taona dia navela ny tany amin'izay nisy azy daholy, tany amin'ny Israely ny taniny, ny tranony, ny fananany rehetra. Tsy fantatra intsony hoe lasa n'izy nahoana ny toyany. Dia lasa tany izy. Rehefa tapitra amin'ny mosary dia niverina tany amin'ny taniny izy. Dia lasa izy nanantona ny mpanjaka.
tamin'izay fotoana izay ny mpanjaka teo ampanontaniana ny Gehazy hoe fa ohatry ny ahoana daholo ny zavatra nataony Elisa tamin'ny fotoan'andro dia nitantarika azy dia nitantarika azy. Isany anankiray nitantarany Gehazy tamin'izany dia nisy vehivavy mpanan-karena anankiray izay nanambady izy fa tsy niteraka izy mivady fefa lehibe. Dia io vehivavy io nampiatrano any Elisa tamin'ny fotoan'andro dia nipetraka tao aminy Elisa dia nanamboarany trano sy rehetrarehetra. Fa rehefa nierina ny taona dia nanteny tamiko Elisa tamin'izany nda nanontany ora vehivavy inona ny zavatra ilainao. Dia hoy le vehivavy hoe tsisy ninona ilaiko fefa ty amin'ny taniko aho ary manana izay rehetra ilaiko aho. Dia zao notenen'ny Elisa hoe lazao aminy fa hiteraka izy raha afaka ny herintaona tahaka izao. Tamin'ilay fotoana ny tantara iny mihitsy Gehazy no nitsofoka tao amin'ny mpanjaka raha vehivavy. Dia ozy Gehazy ity le vehivavy zany tantarako anao zany. Tonga tamin'ny fotoana mety izy amin'ilay andro mety mihitsy amin'ilay segonda mety mihitsy izy mba hatongava ny fahagagana. Telekikinao androany koa tonga amin'ny toerana mety ianao amin'ny fotoana mety ianao mba hatongava ny fahagagana ho anao. Zay misy zany manao fa amen. Alléluia. Fa eto ny principe zao le izy rehefa niala tao amin'ny tanànany izy dia tsy afaka nanana ny vokatra intsony izy satria tsisy olona niasa ho azy sony. Angamba mety olo-kafa niasa ny taniny, tsisy nandony iofa ny tranony, tsisy nikarakara zay rehetra nanana. Angamba mety nisy nikarakara ny mety nalain'olona mihitsy azy. Baiboly moa tsy nitantara. Fa nilazain'ny Baiboly dia hoy mpanjaka hoe avereno aminy ny taniny sy ny tranony ary ny fananany sy ny vokatra rehetra tao anatin'izay fitoana sy nateo azy zay. Matoa miteny avereno aminy dikan'izany nisy naka le izy. Nisy naka ny taniny nalain'ny olona ny vokatra avy amin'izany, nisy naka ny tranony sy ny fananany. Fa mpanjaka no niteny hoe avereno aminy. Possible misy olona eto tao anaty fitotoana be da be ny zavatra niala taminao, na tany, na trano, na fananana, na vokatra. Ena hatramin'ny hainao mihitsy azy angamba naingana anaraka. Fa tonga ty ny fotoanandroany misy zavatra ho averina aminao, na ny taninao, na ny tranonao, na ny fanananao. Anao zava-dehibe Andriamanitra eny fa na dia ikitihanao mpanjaka azy mba ho anao fotsiny avy. Zay mihiny any tikanao amen. Eto le principe ao anatin'ilay izy mihaino tsara venao. Tiako tsy vototra anao ty zavatra teneniko ty fa tena tiako hihaino tsara mihitsy. Tamin'ny fotoana izy nandeha niala tamin'izay nisy azy dia mazava ho azy very daholo zay tombontsoa nananany tany amin'izay nisy azy. Mahainao avy ianao zavady. Dika zany dia zao raha tianao hiverina aminao zay very teo aminao dia tsy maintsy miverina ianao eo amin'izay nialanao. Averiko tsara, raha tianao hiverina aminao zay very teo aminao dia tsy maintsy miverina ianao teo amin'izay nialanao. Averiko fanontelo sonda tianinao, raha tianao hiverina aminao zay rehetra very taminao dia tsy maintsy miverina ianao teo amin'izay nialanao. Alléluia. Principe tena ngezabe zany zavatra zany. Tsy misy zavatra ilaozanao na avototrao nefa ianao mbola manantena hahazo tombony avy amin'iny na vokatra avy amin'iny. Meko ohatra faran'izay tsotra ianao. Raha toy ianao ka niala amina orinasa anankiray tsy asao intsony, tsy afaka mbola anantena ianao le karama fanomeny isam-bolana sy ireo tombontsoa omeny isam-bolana, na ny knapsa, na ny hostie, na ny inona koa le fikarakana taiko fitsabonanao maimaimpona amin'ny mampiasa anao tao, na ny trano zay mety nomenanao, na ny fiatoana zay mety, na ny sécurité ny mety mena assurance azonao tao, na mety hoe fiatoana trano, na sakafo, na ny fiara, na logement anao, na ny solona essence anao. Reny tombontsoa rehetrarehetra reny tsy maintsy very miala aminao amin'ny fotoananao miala amin'ilay orinasa. Fa leo adio zany samarina mazava be zany. Amin'ny fotoana koa ianao miala ao anaty fiangonana dia zay tombontsoa sy ny soa rehetra tokony trohanao tao voatery tsy maintsy esorina aminao. Tsy haiko nazonao ny resahako na tsy. Raha sendra misy maso manao va amen. Tsy afaka koa ianao hiala amin'ny fiainam-pahamasina sy fahadiovana ka zay tombontsoa entin'izany mbola eritreretinao ho azo ihany. Tsy maintsy miverina amin'izay nialanao ianao raha tianao hiverina aminao zay very taminao. Tenao amen any amin'izany. Tsy afaka manantena ny fiarovana Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ianao
tsy afaka manantena ny zava-tsoa sy ny fahasoavy zay nakorian'Andriamanitra ianao ary raha hoe sy ositra zay nomenanao tamin'ny anatin'ny fotoana ny fahadiovana fahamasinina ny fanetretena ny ranomaso ny fotorotoro zay nitadiavanao an'Andriamanitra zay ankehitriny tsy ananao intsony fôtrany tsy mitomantsonao rehefa mivavaka ohatrany tsisy fotorotorotsonao rehefa mivavaka ohatrany tsy mihetsika tsony fihetseponao rehefa mivavaka ohatrany maina be anao rehefa hivavaka ohatrany tsy mahita teneninao rehefa hivavaka raha tianao hiverina aminao ny hery ny fahasoavana ary vitahiny tsy maintsy miverina ianao eo amin'izay toerana ny alanao ho iaho hoe miandry ty principe ty na amin'inona na amin'inona dia raha isika fotsiny ohatra amin'ny resaka fahasalamana raha toy ianao ka niala tamin'ny fifehezantena ra-tsakafo fa nohaninao daholo zay tianao hita zay hitanao rehetra sy ny tianao hoanina dia tsy natory araka ny tokony ho izy tsony ianao fa zary raha matory ary matory amin'ny fotoana zay tianao ndraindray amin'ny 12 ndraindray amin'ny 7 ndraindray amin'ny ray maraina vao matory ndraindray amin'ny 11 dia vao matory ndraindray amin'ny 9 nefa dia matory satria avy ny olona tsy afaka mivoaka an-trano ndraindray amin'ny 4 maraina mbola potrina ordinateur mbo fandrina fa tsy mety matory tsy afaka hoe afonao zany ny fifehezantenanao amin'ny resaka torimaso amin'ny resaka sakafo amin'ny fanatanjahantena fa question ana fotoana no isaina dia tsy maintsy arara ianao avy fotoanao tsy mahafetena ra-tsakafo amin'ny rano sotrona amin'ny torimasoampy sy amin'ny fanatanjahantena na tianao na tsy tianao andro fotoana ny isaina dia arara ianao tsy manozina fa zay fotsy ilay izy andraminina zay tianao hoanina rehetra araka izay tiavanao azy amin'ny ora rehetra fa tsisy hoe amin'izao na amin'izao ihany dia aza manao fanandandahan-tsena aza misotro andraky ny tokony hoe izy dia aza matory araka ny tokony hoe izy fa tsy hoe la fotoana ny isaina dia tsy maintsy arara ianao dikan'izany raha tianao hiverina aminao ny fahasalamanao dia tsy maintsy miverina ny fifehezantenanao ianao amin'ny fisotroanao rano araka ny tokony hoe izy fisakafoanao araka ny tokony hoe izy fifehezanao tena misakafoanina fa zay tonga eo dia lany daholo mahinao avy ianao azavady tsy maintsy mifetena fanatanjahantena ianao amin'ny vatanao raha tianao hiverina ho salama tsy maintsy miverina amin'izay ny alanao ianao raha tianao hiverina aminao ireo tombontsoa rehetra anananao ohatrany tsy hainiko tsara ny ameninanao hitanao tsy maintsy miverinanao amin'ny toerany fanokana tena raha tianao Andriamanitra amerina ny fiavahanao ny séparation no miteraka distinction tsy haiko nazonao ndray sahako na tsika tsy afaka hafona andao ny fahamasinina ianao sy ny fanokana tenan'Andriamanitra ka tsy hovery ny toe-panaraka an'Andriamanitra petrabe ny kristiana efa tsisy toe-panaraka an'Andriamanitra tsony afaka tezitra amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny olona rehetra tsisy maîtrise de soi intsony tsisy fifehezantena tsy mahafantatra intsony no maizy azy na mitoerany sy ny anarany fa zay mahasosotra azy rehetra na iza na iza na aiza na aiza na rovina dia azy ny amoahany fahatezerany na inona zay tia ny tenena sy zay tia ny atao tsy maintsy miverina amin'ny fahamasinina ianao sy ny fanokana tena raha tianao hiverina aminao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ohatran'tsainiko tsara ny ameninanao raha toka mahatsiaro ianao fa very ny fifalianao miverena ny fiderana ny fiderana ihany no mamerina ny fifaliana tena izy tsy ny coca-cola ansotroanao tsy ny sexe ataonao tsy ny sakafo hoaninao tsy ny torimasonao ampy mahafaly anao ny fiderana mitafy akanjo fiderana raha tianao hiverina aminao ny tena fifaliana le dilo tsy mety rity eo amin'ny lohanao tena mena raha sendra milany zany ianao raha toka mahatsiaranao fa very ny fandresenao talohanao ninina ady atreanao renao fa mandresy foana ianao ankehitriny nefa ianao hatramina ady kely problème na 100 000 problème na 700 000 problème kely na sakafo atoandro tsy voavahanao intsony sasakely ny kapohanao nanomboka tamin'iny fotoana iny teny volona tsy miresaka aminao intsony nefa mbola sasakely 12 taona ao atrapy fa maninona tsy vitanao intsony no mifeny zavatra rehetra na dia ny apahany zavatra azy ny antony dia tsotra efa niala tamin'ny fianteherana sy ny fiankinana tamin'ny tenin'Andriamanitra ianao
fa minitra anao miverina miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny minitra anao miverina makatozy lazain'Andriamanitra, hoy Andriamanitra miverena amiko fa manan-karena famindram-po mahinao ve ianao azafady fo izy hoe mpamindra fo izy ary manan-karena famindram-po izy. Sy tonga eto Andriamanitra anilika nandatsanao, sy tonga eto koa ampitsingerina ny fahotanao eo andohanao, fa tonga ato hiteny aminao androany miverena amin'izay ny alanao, raha tianao hiverina aminao zay very taminao. Tena mena raha misy olona ohatry izany eto androany. Maro ampiny nefa tsisy fiainam-bavaka intsony, tsisy fiainam-bavaka intsony. Ianao ve mba manana fiainam-bavaka ianao io? Fantatro fa manana ny fiainanao ara-bola ianao, manana ny fiainanao ara-pitiavana ianao, manana ny fiainanao ara-panatanjahantena ianao, manana fiainanao ianao. Fa hoe mba manana fiainam-bavaka ve ianao? Satria tsy afaka hiala amin'ny fitiavam-bavaka ianao ka manantena fahombiazana. Tahaka ny hoe ianao mieritreritra tokantrano sambatra nefa ny elanao ny toerany fifandraisana sy ny fifanomezana fotoana. Tsy possible ny signe intimité raha tsy misy communication na hoe fifandraisana tsara anao mivady sy ny fanomezana fotoana mba hirahana sy resahana. Ao ny eritreretinao hanina tokantrano mahafinaritra, zanaka mahafinaritra, nefa ianao tsy manam-potoana ho azy, tsy manam-potoana iresahana aminy, tsy manam-potoana atokana mba ho azy, tsy misy serasera fa dia mihinana hanina dia ndana matory dia ataovy ny devoir, tsisy afa-jay mifoaza amin'izay dia ndeha mianatra, ahorony ny kitapo dia ndana amin'izay mandeha, sy ny hoe ay pio télé tsy raiko mijery dessin animé, ataovy ny devoir, mihinana hanina matory, misasa dia matory daholo. Za mifoana ve nisy sanandro dia ianao manantena tokantrano sambatra, nareo mivady tsy miresaka mihitsy samy matory amin'izay ora toriny body fotsy sisa ny tambarina ary fandriny fa ny akorizay tsy misy intsony. Ahoana ny antenanao fiaina tokantrano raha toka fa ny elanao zany fifandraisana zany. Tsy maintsy miverina ianao teo amin'izay ny elanao raha tianao hiverina aminao zay niala taminao. Avec fandroana sao dia tseninao, tsy maintsy miverina ianao teo amin'izay ny elanao raha tianao hiverina aminao zay niala taminao. Alléluia. Hoy hoe halleluja. Ny mampalahelo ampino amin'izao andro faran'izao dia tia niverina amin'ny zavatra rehetra ray azo mihoatra noho izay eritreretiny izy, fa izy tsy te hiverina teo amin'ny toerana zay nialana. Tsy te hiverina amin'ny fahamasinana izy nefa te hampiseho toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy te hiverina amin'ny fiainam-bavaka izy nefa manantena hiverina amin'ny ositra. Tsy te hiverina amin'ny fanokana-tena izy nefa manantena mba hoavahan'Andriamanitra. Tsy te hiverina amin'ny fifandraisana tsara izy nefa manantena hiverina amin'ny tokantrano sambatra. Tsy te hiverina izy amin'ny fanomezana fotoana ho an'ny zanany nefa manantena izy mifono zanany hiverina aminy. Tsy te hiverina izy amin'Andriamanitra nefa manantena an'Andriamanitra hamerina zavatra rehetra eo aminy. Tsy possible zany. Miverena amin'izay ny elanao dia hiverina aminao zay niala taminao. Alléluia. Hoy hoe halleluja. Ny nahatonga ny Samson navery ny heriny dia satria niala tamin'ny fahadiovana sy ny fanokana tena izy. Lasa tsy nampaninina azy niala tamin'ny voadiny, izay hoe tsy ho tapahana ny volo, tsy sotro zavatra vita avy amin'ny voaloboka na dovay io na inona na inona, tsy hikasy behivavy. Zany rehetra zany navony Samson to tahaka ny diso sarobidy loatra Delila noho ny mission sy ny voninahitra anomen'Andriamanitra azy. Indraindray maro ny kristianina jambainy dia volony amin'izany. Feveritsika fa zava-pona ny fanokana tena, zava-pona ny fahamasinana, zava-pona ny tsy finananandry, zava-pona ny tsy fanaovana andry. Fa tokony manao ny fanaony olona rehetra nefa miavaka amin'ny olona rehetra. Manofitsika raha izany no eritreretintsika. Mieritreretintsika fanafaha nefa fanaony olona voafaritra ny tiantsika atao. Miverena amin'izay ny elanao raha tianao hiverina aminao zay niala taminao. Alléluia. Hoy hoe halleluja. Hoy hoe halleluja. Tsy afaka anantenina hoe hiverina aminao ny fanatrehan'Andriamanitra nefa ianao tsy mety hiverina eo amin'ny fanatrehany. Fotoana izao
mila manao ohatra ny Samsona isika satria maro loatra ny mpino izay efa mipotsery ny olona ny masony marimarina koa efa tsisy fahitana intsony tsy fatany ale tsy hitany atao mijamba ny masom-panahy indraindray izy ohatra ny manam-bola fa tsy hitany izay ampiasany azy marina tonga ny vola lano azy misy olona ihany eo aminy afaka nampy azy fa tsy fatany izay tokony ho resahany aminy manan-javatra ihany izy azo atao fa tsy hitany fomba nitarana azy jamba ny masom-panahy manana asan'Andriamanitra atao izy fa tsy haintsony manitatra azy manana mpiarana azy izy fa tsy hitantsony fomba hitoretena azy jamba ny masony tahaka ny Samsona lasa tonga fimezan'ny olona sisy lasa tsy zavatra tsara intsony mitranga amin'ny fiainatra le lehilahy niavaka fahiny le lehilahy natahora ny firenena sy ny mpanjaka ny Filistiny ray manontolo zay etretin'ny olona fa tsy olona ray na olona telo misazany iny fa tsy maintsy maramila anarivo bien équipé armé jusqu'aux dents vo afaka mety angamba afay azy fa tsisy na afay azy ny fitahan'ny olona mihitsy azy izy na amin'ny raha-tianao azy ty dia hitondra lioana maty zay miaraka amin'ny tantely fa mbola vita ny Samson zaho hitondra akanjo 700 miovy zay vita ny Samson zaho fona izy mbola tsy nanary ny fanokana tenany fa rehefa niala tao amin'izay toerana tokony tsy nialana izy dia niala tamin'izay zavatra rehetra tokony mbola nijanona teo aminy fotoana androany hoy Andriamanitra Miverena ahoana hoy Andriamanitra Miverena Miverena betsaka nge mpino tia atsapa le fifaliana rehefa midery tia atsapa le fotorotoro sy mangorakora le izy mitomany iny zao mifetsepony zao sisa lasany amin'ny baskety lasany amin'ny sexe lasany amin'ny fijerena olona lasany amin'ny fijerena vehivavy lasany amin'ny fijerena braderie any sisa manetanetana fetsepony ohatra tsy misy zavatra tsony tsy manana fetsepo tsony izy amin'ny fiderana tsy manana fetsepo tsony izy amin'ny vava tsy manana fetanetana tsony izy amin'ny tenin'Andriamanitra lasa ohatry ny olona maina tanteraka izy nefa izy mana tenin'Andriamanitra mba avereno amiko le fahasapanotry ny tamin'ny voalohany le fifaliana le fiadanana ka na dia ovon'ny olana za mbola mahay ny fitsara mbola afaka midery mbola afaka mandihy na dia be fanamy sy pression zay mila afaty aho mbola afaka miteny foana hoe lehibena ho anazy no zao amin'izao tontolo izao te hiverina atsapan'izany aho te hiverina azo an'izany aho te hiverina hitomana rehefa anaty fidera te hiverina hita vision rehefa anaty fidera te tsika hiverina amintsika izany rehetra fa tsika tsy te hiverina amin'Andriamanitra ny tompo androany dia te hiantso aho sy antso anao mety efa fito taona zay ny tsy tao tsony ianao tsy tao tsony mihitsy fa ty vehivavy ty fantatrao ny nalehany tao anaty fito taona tsy mba tany amin'ny tany mba azony eritreretina tokony andehanany fa tany amin'ny tany ny fahavalony nandehanany dia ny tany Filistiny izy neeritreritra hoe na dia makany azy izy satria izy mpanan-karena olona afaka miresaka amin'ny mpanjaka dia tsisy aka ny fananany lasa ny olona ny tany sy ny trano mazava ho azy matozina ka any amin'ny mpanjaka dia satria efa eny malohan'ny iverenany fa zay rehetra nananany tsisy eo aminy tsony rehefa niverina izy dia tany amin'ny mpanjaka nandehanany voalohany ianao koa raha hiverina androany miverena amin'ilay mpanjakanao miverena amin'ilay mpanjaka ny fiadananao amin'ilay mpanjaka ny fifalianao miverena amin'ilay mpanjaka ny fonao miverena amin'ilay mpanjaka fa afaka mametely izy androany hiverena ny zavatra rehetra oeo aminao ndray ny herinao ny osotao fiadananao fifalianao ny vadinao ny zanakao ny asanao ny firoborobonao afaka mametely izy androany hibaiko ny fahavalo amosotra anao afaka mametely izy androany hibaiko ny olondratsy tsy hikasika anao afaka mametely izy androany hisokafa ny loharano zay efa nikatona taminao afaka mametely izy androany mba hisokafa ny fonja ho an'ny vadinao afaka mametely izy androany mba hitsangana ny zanakao zay marariny amin'ny hôpitaly afaka mametely izy androany hiverena fakatiavana ho atao misy olona maheno sy zavatra lazaiko fa raha hiverina amin'ny mpanjaka ianao ny mpanjaka anao hametely ho amin'ny restauration amin'ny fiainanao raha vehivavy afaka mirofinao ianao raha vehivavy afaka amirofinao ianao ry rahavavy na inona fa nantainana iaretanao na olana mitambesatra eo atsorokao ka mahatonga ny fiainanao tsy mety mitraka intsony tonga ny fotoananao anafaka anao amirofinao Andriamanitra
anasitrana ny fiainanao izy amin'ny zavatra mampahory anao. Manasanao izahay eto amin'ny Eglise Évangélique Chaine ny sabotsy 1er avril amin'ny 2 ora etsy amin'ny fiangonana Chaine Tanjombato iarahanao amin'ny révérend Fara Andrianarivo. Fotoana natokana ho antsika vehivavy rehetra ity, tongava fa hanafaka anao amin'ny rofinao rehetra Andriamanitra satria tsy lova izy, tsy mitory tsy misy porofo izahay.